Bonjour à tous, fiandaran'ny tompo sy ny fahasoavany mbo amintsika mandrakariva. Vao maresaka, ao amin'ny tompo maresaka. Irosindray tsika amin'ity an'ity ary ny fianarana ny tenin'ny tompo. Eo amin'ny Apokalipsy 4:10 tsika dia efa niditra tamin'ilay tapany faharozany mikasika ilay hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany. Kanefa alohan'ny hametrahantsika ny fotoana dia manasa antsika indray ry araka hivavaka metrak'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra. Hiara hivavaka tsika. Tomporay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, indray toy izahay hiara hianatra sy handinika ny teninao. Sokafo raha eo ny masom-panahinay, hamantaranay ny sitraponao. Mefa indreny izahay, mefa lalàna izay. Koa dia mampianaranay raha eo ny teninao amin'ny alalany falainao fa vonin-keny izay vahoakanao. Fona aminao nefa izay raha eo ny amin'ny heloka sy ny tsy famendrenay rehetra. Kaninina indray vitanay teo anatrehanao tamin'ity an'ity. Na dia hoe tsy fanahy nina aza, kanefa nahameloka anay teo anatrehanao. Na tamin'ny fiteny na ny fisaina na fitondrateny. Dia angatahanay famindrampo sy famelan-keloka avy aminao izany ary nisy io tanataonay aza, kanefa tsy tsaroanay. Dia hifonanay aminao ihany koa izany. Mifona raha eo ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy eo divy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana sy sao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Hamarina izay Kristy eo noho ny amin'ny ranao, hamasina izay noho ny amin'ny ranao. Rehefa ny ranao Jesosy ampihavana anay amin'ny raha izay an-danitra. Oka ihany koa nefa raha iny fanahinao hitoetra aminay fa tsy saraka aminay. Fa izy hitantanay amin'ny marina rehetra. Ampitoetra ilay fahatahorana anao anatinay. Hitantananao anay sy hivimbinanao anay, hanaranay ny didinao sy ny fitsipika ary ny lalànao. Ka raha hianatra indray izay sy handinika ny teninao amin'ny tenyity. Dia mangataka aminao izay raha io, mampianaranay ny teninao amin'ny alalany fanahinao fa vonin-kely izay vahoakanao. Tsaroanay ambavaka eto nefa Tompo, ireo izay tsy salama eny tokantrano na amin'ny toerana izay nono izao fampianarana izao. N'inona aretina mahazo azy ireo ka hitalaony aminao andro manalina. Mety izy raha hiany vavaka ny ianao any an-danitra ka mindra fo. Fa ianao Jesosy efa nilaza anao ny diakapoka taminao ny fanasitranana anay. Aoka ilay taninao mahery Tompo sy ny sanonao nahinitra ny no ikasianao ny loharanonkaretina rehetra izay mahazo amin'ny toerana izay nono izao fampianarana izao. Aoka Tompo hanasitrana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, sitrana izay aretina hivavahana amin'izao fotoana izao sy hametrahana tanana. Any tokantrano any. Ka n'inona aretina mahazo dia aoka Jesosy ilay diakapoka taminao ny hitondra fanasitranana. Halleluja, halleluja. Dia mamindrafo aminay Andriamanitra. Meteza ianao efa nivavaka any an-danitra. Hiasany ratsy kosa dia aoka tsy hanina anjara, tsy hanina pahefana amin'ny tokantranonay, na amin'ny asa mandraranay, na amin'ny fianaranay, na amin'izao fampianarana izao, na amin'ny materiel izay inonan'ny fampianarana na andefasana ny fampianarana. N'inona asan'ny devoly hoentina manafika anay dia ilay voniny izany ny amin'ny ran'i Kristy sy amin'ny fofonay ny amin'ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny ran'i Kristy sy amin'ny fofonay ny tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay sy amin'izay mahakasika ny fiainanay na dia kely aza. Ary tsy manan-kery, tsy manam-pahefana koa amin'izao fampianarana izao sy masana izao fampianarana izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Dia aoka ny anaranao rery ihany ny sandra sy ny azanak'ondry. Fa aoka izay hihetry. Dia mitendrena ray fa vonin-keny izay mpanomponao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesony. Lesontsika farany izany dia teo amin'ilay toko 410 andininy fahenina. Mikasika ilay afatra ilay anjely voalohany izany izay nampitondrain'Andriamanitra ny teniny ho an'ny mponina ambonin'ny tany ny amin'ny loza izay ho avy izany. Ka tamin'ny feo mahery moa ny tenenan'ilay anjely an'io afatra io izany dia inona moa ny afatra ilay anjely voalohany izany fa averenantsika vakiana kely ilay izy eo amin'ny andininy fahenina dia hoy izy manao hoe aritako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hodorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra.
nanana firazantsara mandrakizay izy hotoriana amponina ambonin'ny tany. Hotoriana am'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny samihafa fiteny sy ny olona rehetra. Dia araka ilay fandresantsika farany hoe ity boky apokalipsy ity zany dia filazantsara ity boky ity. Zany hoe vaovao mahafaly zany ity hoentina ity ho famonjena atsika izany. Ka inona moa le hafatra zany mikasika ilay filazantsara mandrakizay izy nentin'ny te-anjely voalohany ity dia mikasika ilay hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa eo ny lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Dia ny hafatra voalohany izay nentiny dia hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Ny hafatra faharoa dia izao hoe miankofa eo ny lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany. Ka teo amin'ny hafatra voalohany io no resantsika farany zany mikasika ilay hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Ka ny hitantsika tao anatin'izay hoe fahatahoran'Andriamanitra zay dia hoe inona moa ilay fahatahoran'Andriamanitra? Fa ilay fahatahoran'Andriamanitra zany dia izao hoe tsy misaraka amin'ny lalàna zany ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Fa ilay fahatahoran'Andriamanitra ka ilay fanarahana ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny. Ary io no antoky ny fitondrantenantsika kristianina izany. Dia hitantsika tamin'ny farany koa dia izao hoe ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia hoe ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy hozy izy. Ary ny anjelin'i Jehovah koa mitombo manodidina izay matahotra azy. Zany hoe rehefa mitandrina ilay didiny sy ny fitsipiny zany tsika dia Jehovah miasy mitantana antsika ihany koa miaro antsika. Any amin'ny ohabolana izy dia miteny manao hoe ny fahendrena hozy izy. Ny fahatahoranan'i Jehovah hozy izy no fiandoham-pahendrena. Ka eo moa zany ilay mahasamihafa an'ilay hoe ny fahendrena amin'izao tontolo izao sy ny fahendren'Andriamanitra satria ny fahendrena amin'izao tontolo izao dia fahadalàna amin'Andriamanitra. Ary ny fahendren'Andriamanitra dia fahadalàna amin'izao tontolo izao. Zany hoe ilalàn'Andriamanitra io zany dia fahadalàna amin'izao tontolo izao io. Kanefa io no mitondra fiainana ho antsika dia io no resantsika farany izany. Ka ny zavatra hitantsika moa zany dia izao hoe ny tena fivavahana zany dia izao mandray an'Andriamanitra ihany koa hoe sérieux fa tsy hoe manao an'Andriamanitra okitoto. Satria raha mijery tsika ny fiangonana rehetra izay misy amin'izao fotoana izao dia tsy hita zany io fahatahorana an'Andriamanitra io. Satria manao an'Andriamanitra okitoto ny olombelona. Samy manao izay saim-pahatany eny daholo ny fiangonana rehetrarehetra. Fa ilay didin'Andriamanitra tsy hita ao. Misy moa fiangonana dia mandrava an'io didy folo io fotsiny ny ataony zany. Dia raha mijery tsika mikasika any amin'ny Matthieu any aza, izay mbola tsy hitantsika moa zany io, dia miresaka ny amin'ity fahatahorana an'Andriamanitra ity izy na ity resaka hoe filazantsara mandrakizay izay nentin'ilay anjely ity zany. Dia izao no teneny amin'ny Matthieu 4:4, jerentsika kely anie. Matthieu 4:4, Matthieu 4:4 dia ny 4:4. Satria ity hafatra ity zany mikasika ilay hoe fahatahoran'Andriamanitra dia izao hoe araka ilay fandresantsika dia hoe filazantsara izy ity. Filazantsara zany dia tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao amin'ny fokom-pirenena, amin'ny samihafa fiteny, amin'ny olombelona rehetra. Dia izao no teneniny eo amin'ny 4:4. Ahoana ozy izy? Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany. Zany hoe izany fahatahorana an'Andriamanitra izany zany. Dia izao tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao izay vao tonga ny farany ozy izy. Raha tsy voatory zany mikasika ny hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany. Hoe mila miverina amin'ny didiny tsika, mila miverina amin'ny lalàna tsika. Dia tsy tonga zany io farany io. Ary fanontaniana mipetraka dia ity hoe matoa zany mbola tsy tonga ny farany amin'izao fotoana izao dia mbola tsy vita zany ny fitoriana ny filazantsara io. Nefa ny zavatra misy dia ity. Hatramin'ny andron'ny apôstôly ka hatramin'ny izao andro iainantsika izao dia betsaka ny eglizy ny fanesesy ny fandimby. Hitantsika teo ny fiangonana katolika izay nipoitra
taorinan'ny hitantsika aloha raha mijery sika ny tantaran'ny fiangonana zany, hitantsika ny fiangonana Efesosy, ny fiangonana Smirna, ny fiangonana Pergamosy, ny fiangonana Tiatira, ny fiangonana Philadelphie, ny fiangonana Sardisy, ny fiangonana Laodikia. Hitantsika zany fiangonana ny fandimby zany. Nanomboka tany amin'ny fiangonana voalohany zany ka hatramin'ny fiangonana misy atsika amin'izao fotoana izao. Tsika nefa amin'izao miaino anatin'ny vaninandro farany. Dia raha mijery sika ny dénomination ny fiangonana misy manerana izao tontolo izao dia be dia be tsy ary voatanisa intsony. Ary raha ny États-Unis raha ny resahana dia izao hoe mihoatra ny 300,000 ny isan'ny dénomination n'église any États-Unis fotsiny no resahana izany. Zany hoe mitondra ny anaran'ny mpiangonana hoe ho kristianina. Dia samy manao izay saim-pahatany eo daholo. Fa firy amin'ireny fiangonana ireny no miorina amin'izany lalàn'Andriamanitra izany. Ngamba raha hoe isaina ny mivavaka sabotsy amin'izany na mivavaka sabata, mety azo isaina amin'ny ratsan-tanana angambany. Fa ny sisa dia ataontsika hoe mivavaka amin'ny andro alahady avokoa. Dia tsy tao zany ilay didin'Andriamanitra nge. Aiza, inona ny orenan'ireny fiangonana ireny zany? Ny fiangonana Adventiste moa dia manana mpaminany vavy zay, efa maty moa izy io zany. Antsoina hoe Ellen Goldwait. Ka nanoratra zany izy ity, nisy soratanana izy ity dia vakikely amintsika eto. Dia zao zavatra nyteneniny hoe vakikely amin'ny teny frantsay ilay izy hoe si l'église adventiste avait fait son travail, le royaume des cieux serait déjà venu depuis longtemps et que ce siècle que nous vivons actuellement ne devrait même pas exister. Raha ohatra hozy izy ka nanao ny asany ny fiangonana adventiste dia efa ela no tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ka na zao siècle misy atsika izao aza hozy izy dia tsy tokony hisy akory aza. Dia raha raisina zany izay tenin'izay dia manao hoe ny fiangonana tsy nahatanteraka ny asany. Izay no mahatonga ny tompo hoe mbola tsy tonga. Satria nahoana? Ilay filazantsara zany mbola tsy voatory manerana an'izao tontolo izao. Ino ny filazantsara? Mikasika ilay hoe mahatahorana ka omea voninahitra izy. Satria tsy ao zany, tsy ao anatin'ilay fiangonana ilay fahatahoran'Andriamanitra. Tsy ao anatin'ilay fiangonana ilay fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny. Satria nahoana? Nataon'ny fiangonana, ireo fiangonana izay misy amin'izao fotoana izao, tsy nitsinona ilay tenin'Andriamanitra sy ilay didin'Andriamanitra. Fa inona no zavatra hiahina izy ireo? Dia ny tombotsoany no jereny, ny interehany no jereny. Betsaka nge ny pastery malala na ny mpitondra fivavahana malala ny fahamarina natao soratra masina io, ny amin'izany hoe fahatahoran'Andriamanitra, ny amin'izany hoe didin'Andriamanitra izany. Fa nahoana? Tsy manaraka an'izany izy, fa matahotra izy ndrao dia raha mitory ilay fahamarinana izy ao amin'ny fiangonana, ndrao dia voaroko amin'ny fiangonana, ndrao dia overy ilay voninahitra izay ananany ao amin'ilay fiangonana na ny tombotsoa izay ananany ao amin'ilay fiangonana. Dia ohatr'izany ihany ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny Jiosy, tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Vakitsika kely aty amin'ny Jaona toko 7 aty izy miresaka an'izay. Jaona toko 7 andininy 12. Jaona toko 7 teny andininy 12. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany no nolazain'ny ray aman-dreniny satria natahotra ny Jiosy izy. Fa efa nifanaiky raha teo ny Jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia roahana hiala amin'ny sinagoga. Raha misy manaiky azy ho Kristy dia roahana amin'ny sinagoga. Anaovana menasy ange ianao raha voe hanaraka ilay fahamarinana ianao. Manarahana zany fiangonana izany ianao fa tsy zanako intsony ianao, tsy isan'ny zanako intsony ianao. Tsy mao amin'irany fianakaviana intsony ianao. Tsisy lova azo anao. Zavatra nisy zany. Firifiriny
Zay vonina anaraka an'io fahamarinan'io efa nitantaraiko teto mikasika an'izay. Misy olona hoe anaraka le sabata hitandrana zany lalàna izany fa ndroasina mihitsy tsy zalako tsony ianao, tsy mandova amiko kokoa ianao. Matahotra ny jiosy ny olona. Izy moa le jiosy resahana eto fa le mpitondra fivavahana reo mihitsy zany no manao menace. Raha manaraka an'izany Jesosy maty 3 andro 3 alina zany ianao. Jesosy zay fotom-pampianaran'ity fiangonana ity. De iza le Jesosy maty azomao izy nitsangana amin'ny andro alahady fa minoa zany Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro zany ianao. Atao tsinitsinina ianao, voaroka miala amin'ny fianakaviana ianao. De zay moa mikasika ny membre zany iny fa le mpitondra fivavahana ty amin'ny 12 izy no miresaka anazy fa kitsika kely ty amin'ny 12. De ny andininy 12 ka hatramin'ny 13. De zao zavatra teneny ato. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy nefa no ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Nisy ny mpitondra zany nino an'izany fahamarinana zay nentina kasika amin'ny soratra masina. Betsaka angeny resy lahatra. Teo amin'ny fotoanam-panjakana malagasy tadidiko mihitsy misy ray aman-dreny ara-panahy izy. Mivavaka amin'ny andro alahady ary homme politika ihany koa izy. Za tsy teny hoe iza ny anaran'izy io. Fa resy lahatra izy ny amin'izany resaka sabata zany. Kanefa nanana toerana lehibe izy teo amin'ny fotoanam-panjakana ary tamin'ny fiangonana izay nisy azy. Tena nanao ny tazona an'izay hoe statut izay nananany izay. Na hoe ny tombontsoa izay nananany. Fandrao dia voaroka andao dia tsy ho afaka amin'izay hoe voninahitra nananany izay. Dia averiko le vaky teny teo. 12 ka hatramin'ny 13. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza ny nino azy nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tia voninahitra avy amin'ny olona izy fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Dia miverina foana ny teny tompo manao hoe zay amonjy ny ainy no avery azy fa zay avery ny ainy no ny amiko izy no ahazo azy. Dia misafidy zany ianao. Le voninahitra eo amin'ny olona ve no tianao sa le voninahitra avy amin'ny Kristy? Ary taddio fa zay manaraka ny Kristy, vitsy anisa angeny manaraka ny Kristy. Ny lalana mankany amin'ny fahaverezana taddio foana fa maro no mahita azy. Fa ny lalana mankany amin'ny fiainana dia vitsy no mahita azy satria tery sadety zany lalana zany. Misy ary efa miaino anatin'io fahamarinana io mitsofoka amin'ilay fahamarinana izy. Amin'ny soratra masina, amin'ny lalàna. Ny resaka ohatra hoe sabotsy fotsiny resahana eto fa be dia be ny ohatra azo raisina. Hoe tsy tokony asa sabotsy zany izy. Dia miasa sabotsy izy dia mba miteny oralahy. Inona ty ataonao? Tsy mety angeza hoe. Fa izy any amelona fianakaviako izy. Zany hoe le finoana zany efa tsy ao intsony satria nahoana manany ampitso. Ozy ny tompo aza manany ampitso fa ny ampitso anany aminy. Dia manany ampitso izy. Dia ny sasany manao miasa kely fotsiny androany fa amin'ny heriny atsy asa. Efa tafiditra angeza. Indray mandeha isam-bolana izy miasa. Fa tafiditra izy eo anatin'izay. Tsy atao mahagaga zay. Dia indrindra moa zany fa raha hoe olona manam-boninahitra zay olona zay ao amin'ny fiangonana misy azy na dia manao an'izay zavatra zay azy. Dia tsy mba hanarina na tenenina. Ao am-piangonana koa mantsy misy an'izay fanavakavahana zay. Ohatran'ny hoe ny olona zay tsotsotra, tsy dia manan-karena, reny ihany ny tena ohatran'ny hoe tenenina mafy. Fa ny manan-karena raha misy zavatra tsy mety ataony dia safosafoina fotsiny, caressena dans le sens du poil ny fitenenana zany. Dia ao ny sasany manamary-tena, lasa zay mantsy tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana.
dia efa averiko foana ilay izy satria ventsika ho tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana andika lalàna ary ventsika ahoana izy ny apôstôly Paoly sanatria izany fa mbola toizany ihany nous confirmons la loi hozy izy vao mainka ary tsika hozy izy mampiorina ny lalàna vao mainka mampiorina ny lalàna ka eo zany lay izy hoe raha mbola tsy tonga zany Kristy ankehitriny dia ny antony zany dia zao hoe satria izao tontolo izao zany tsy mbola malala azy tsy fantany hoe iza io Kristy io na mahaly antsika amin'izao fotoana izao fa ianao ila rangahy adala iza ny lazainao tsy malala ny Kristy Kristy eka ny teny hoe izy Kristy sandoka mametrahanao fanontaniana le Kristy inonao io ve le Kristy araka ny soratra masina io le maty araka ny soratra masina io nalevina araka ny soratra masina io nitsangana araka ny soratra masina le Kristy inonao io ve nahazo le famantarana izay nylazaina manao hoe fa tahaka ny Jona atelonandro sy atelonalina ao kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona ao kibon'ny tany Kristy no miteny an'izay zay ve le Jesosy inonao sa le Jesosy fampianaran'ny Eglizy maty azomany nitsangana lady tsy nahazo 3 andro sy 3 alina zay mahatonga hoe na le Kristy araka ny soratra masina aza mbola tsy fantan'izao tontolo izao normalina be raha mbola tsy tonga ny farany miala nen'Andriamanitra amin'ny feo mahery ny teneny any anjely mahatahorana Andriamanitra ka ome voninahitra iza ny fantan'ny olona amin'izao dia le Jesosy maty somany fantatry ny olona le Jesosy ao an-tranon'omby rehefa manao fety isaky ny 25 décembre inona ny fantatry ny olona ny fivavahana amin'ny andro alahady ny fantatry ny olona inona ny zavatra fantatry ny olona madio avokoa ny zavatra rehetra mihinana zava-betaveta zany ny zavatra fantatry ny olona fa nga fantatry ny olona zany hoe avao no madio sy ny maloto izy Andriamanitra navahako tsy ho isan'ny jentilisa ianareo natokako ahy ianareo vahoaka voafidy Andriamanitra ny antso antsika ho amin'ny fahamarinana sy ho amin'ny fahamasinana natokany ho azy manambara ny fahatsarana sy ny fahalehibiazana ny anarantsika teto ny tombo-kasen'Andriamanitra ny anarantsika teto ny marika ny Biblia le tombo-kasen'Andriamanitra dia zao tombo-kasen'ny fanahy masina ao anatin'ny tombo-kasen'ny fanahy masina io misy famantarana io izay mampiavaka le vahoaka an'Andriamanitra ary ny efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy no manana izany famantarana izany ary io famantarana izay nomena io dia zao misy fitsipika eo izay arahana aty amin'ny Biblia ianao marika 666 dia zao malalaka sy mikidanany any ka zany teny antsika ivereny le lesona mikasika an'izay hoe ino ny famantarana io amantarantsika hoe ao amin'Andriamanitra ve tsika sa tsy mitoetra amin'ny finoana ve tsika sa tsy ary betsaka no mamita tena manao hoe misy ihany koa milaza hoe zay nge efa mitandrina ny sabata ny fitsofoanao amin'ny sabata nge misy olona mantsy mamita tenany amin'izay satria izy rehefa tonga ny sabata dia hoe mitsofoka amin'ny sabata izy hoe tsy miasa any ampiasana izy ohatrany fa ao anatin'ny sabata izy manitsaka ny sabata ihany koa izy amin'ny zavatra maro samihafa ao ny mbola miantsena ao ny mbola mijery tele zavatra izao tontolo izao no jerena nefa ny tenin'ny soratra masina zany fitsofoana amin'ny sabata zany manao hoe mana-masina ny sabatako dia ianao mijery baolina amin'ny andro sabata io ve dia mana-masina ny sabata ianao na mandeha manao baolina ianao rehefa après-midi na manao baolina
na ianao mbola miresaka politika amin'ny andro sabata zany toute la journée resaka politika nyresahanao manamasina ny sabatako manao ny sabata hoe fafinaretana ho Jehova zany zavatra angatan'Andriamanitra antsika ka zay le izy aza mamita tena miverena amin'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo zay le mahatahoranaandriamanitra tandreminy didiny tandreminy ny fitsipiny mbola tsy fantatro zao tontolo zao ihany koa ny mikasika ilay bibidia sy ny anaran'ny bibidia tsy fantany zany nanisany bibidia mbola betsaka ny tsy malalan' zany matoa mbola tsy tonga ny farany ihany koa satria Andriamanitra mialanenina izay ny anton'ity fampianarana ny boky ny apokalipsy ity zay ataontsika amin'izao fotoana zao mba hafantarany olona izany satria filazantsara io zay tsy maintsy hotoriana mimponina ambonin'ny tany révélation ny boky ny apokalipsy fanambarana dia eto ihany koa misy zavatra anankiray ao aorianan'le hoe mahatahoranaandriamanitra ahoana ozy izy raha verenantsika vakina kely eo amin'le apokalipsy toko 7:10 dia ny andininy ny fahaenina dia ahoana ozy izy misy zavatra anankiray koa resahany kely mikasika ilay afatra voalohan'ilay amin'ilay anjely voalohany andininy fahaenina dia ozy izy ary hitako fa indry nisy anjely iray koa nanidina teo vonin'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy le fahatahoran'Andriamanitra zany arahin'le hoe ome voninahitra izy le fahatahoran'Andriamanitra arahan'le hoe ome voninahitra izy ka inona moa le hoe ome voninahitra amin'ny teny hebreo amin'ny teny hebreo le hoe voninahitra dia hoe kabod zay ny dikany hoe voninahitra ny voninahitra amin'ny teny hebreo dia hoe kabod izany kaboda zany nefa zany dikan'izany dia hoe l'idée de pesanteur zany hoe misy lanjany zany misy lanjany zany ka le hoe ome voninahitra izy zany hoe Andriamanitra zany manandanja Andriamanitra zany misy lanjany ka io le zavatra andraisahantsika hoe ny olona amin'izao fotoana izao ny fiangonana zay misy dia tena ohatrany hoe manao kitotoan'Andriamanitra ohatrany hoe Andriamanitra azo manipulena amin'izay tia nanaovana anazy azo atao amin'izay tia nanaovana azy tsy omena ny lanjany izy amin'ny toerana izay tokony isy azy ka ilay afatry ny boky ny apokalipsy miteny mafy ity zany dia manohitra ilay fiatsaram-belatsihan'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao sy ny mpitondra fivavahana satria fiatsaram-belatsia daholo ny zavatra rehetra izay ataon'ny mpivavaka na ny mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka hoe fivavahana tsotsotra fotsiny anaovana izay tsotsorina eny ilay fivavahana na hoe amin'ny endrika ty ivelan'ilay fivavahana fa tsy misy eo anatin'ireny fiangonana reny izany resaka hoe fanajanan'Andriamanitra zany hoe tena omena ny ajany Andriamanitra omena ny voninahiny Andriamanitra satria raha vao miresaka an'Andriamanitra ianao amin'ireny fiangonana reny dia zao tsy hita ao anatin'ilay fiangonana le fahatahorana an'Andriamanitra ka ireny fiangonana reny zany na ny fivavahana kristianina amin'izao vanim-potoantsika izao araka le teniko teo hoe be dia be le dénomination dia zao lasa resaka hoe mahazatra fotsiny sisa sy lasa hoe fombafomba fotsiny sisa zany ny zavatra misy ohatrany hoe zavatra mahazatra fotsiny misy membre-na fiangonana anankiray zay dia taranaka zany izy dia rehefa andeha hivavaka izy dia rehefa tsy mivavaka izy izy ny ohatrany hoe sabata izy ny tsy mivavaka dia ohatrany tsy mahazo aina izy dia fa maninona tsy mahazo aina satria nge le mandeha mivavaka le mandeha any am-piangonana rehefa tsy hoe mandeha mivavaka amin'andreo fa le hoe makany am-piangonana zany isaky ny sabotsy efa nahazatra azy hatramin'ny kely dia lasa ohatrany hoe fahazarana fotsiny le izy lasa hoe fomba ohatrany hoe fomban-drazana dia tsy maintsy atao satria izay no nitarian'iray aman-dreny fa tsisy conversion zany le izy tsisy fandresen-dahatra mihitsy zany le izy na ny kely azy
dia ohatra ao a zavatra efa niresahako teto ilay izy any amin'ireny fiangonana ireny any Amerika. Misy fiangonana tamin'ny andron'ny Covid ireny tena nahitana anazy mihitsy zany, satria nanana fotoana ianao ato an-trano hijerena zavatra tahaka an'izany amin'ny resaka hoe documentaire na reportage. Dia any États-Unis dia amina fiangonana anankiray le pasteur ny bridana, ny membre ihany koa ny bridana. Fiangonana nudiste zany, fiangonana mitanjaka ilay izy dia mitanjaka daholo ilay fiangonana ao. Zay ilay izy hoe tena hoe mandeha amin'ny fahadarana satria tsy miorina amin'iny, tsy miorina amin'ny lalàna. Samy manao izay saim-patany iny. Tamin'ny Covid ireny satria hoe tsy mahazo atao tsy azo atao ny mila asiana ilay distance zany, distance de sécurité, na hoe ilay elanelana mba tsy hifampikasohana, dia tsy afaka mandeha mivavaka ny olona. Tamin'ny Madagasikara fantatsika efa nisy izany zavatra izany. Fa ny tany États-Unis ny zavatra nataony zareo, afaka mandeha any am-piangonana ihany ilay olona fa tsy miditra ao am-piangonana. Zany hoe le pasteur zany ohatrany eo amin'ny estrady izy eo ivelan'ny fiangonana. Dia ilay olona zany na hoe ao anatin'ilay fiangonana ihany koa izy mitory. Fa les membres zany dia zao dia asiana écran géant zany eo an-tokotany zany rehefa ao am-piangonana ilay pasteur. Dia les membres zany miditra amin'ny tomobile izy eo amin'ny parking. Dia rehefa miditra amin'ny tomobile eo amin'ny parking izy dia zao misy canal zany eo amin'ilay radio, ao amin'ny autoradio an'ilay tomobile, dia io canal io daholo ny henoiny zareo satria amin'io ilay pasteur no mitory. Dia rehefa mitory ilay pasteur zany, dia rehefa manao amen zany zareo na manao alléluia dia miklaxon. Zany ny zavatra misy zany. Dia na koa izy eo anatin'ilay tomobile mitsotra be ao dia eny mieno mitsotra. Zay izy samy manao izay azony aina iny zany, sy izay mampifalifaly ny fony iny zany. Tsy tenenina intsony moa ny resaka hoe fitafiana izany. Ny resaka fitafian'ny kristianina amin'izao fotoana izao mametraka foana hoe inona ny mahasamihafa ny kristianina amin'izao tontolo izao amin'ny resaka fitafiana. Raha mijery fotsiny io vehivavy manao akanjo finjofinjo be. Io tsy voatery hoe pataloha finjofinjo zany fa ny aty ambony koa finjofinjo, mampiseho forme daholo amin'ny vatana zany, dia hita ny fitanjahan'ilay olona. Na vehivavy na lehilahy io zany. Ina moa ilay tenenana izy hoe amin'izay mba sexy hozy izy. Dia zany tsisy fahamotiana ohatran'ny aiza nihaja amin'izany fotoana zany. Samy manao izay saim-patany. Ny sakafo hohanina, mihinana eny kisoa amanina, zava-betaveta. Efa nianarantsika teto daholo zany rehetra zany fa zavatra resaka hoe famerenana kely fotsiny moa ilay izy zany. Ao indray ny fiangonana sasany dia zao hoe eo amin'ilay fifaninanana fotsiny hoe iza ny manao tilikambo ngeza indrindra. Amin'ny Madagasikara moa dia misy zany izay anao tilikambo ngeza indrindra eto Afrika, anisan'ny ngeza indrindra eto Afrika zany sy ny sisa. Dia samy mifaninana manao fiangonana ngeza be ny daholo. Zay ve ny zavatra tadiavin'Andriamanitra zay. Tenin'ny soratra masina dia hoe aza ny fitafianao ny tsiaritsiarinao izy. Faoka ny fonao ny tsiaritsiarina. Ina moa no tia mitenenina amin'izany? Aza miendrika ivelany no anomponao ahy. Faoka ny fonao mihitsy no atolotra ao ahy. Aoka tsy amin'ny resaka hoe fiangonana hoe navita trano lehibe. Faoka ny fon'ilay fiangonana mihitsy ny manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Manaraka ny didiny sy ny fitsipiny. Ohatra ny fampiderana taim-by fotsiny izy. Iza indray namonjy coliseum zao, dia samy mifaninana makeny amin'ny coliseum ny fiangonana any indray nakeny dia samy mifampidera eo daholo. Zany ny zavatra misy. Maninona moa tsika no miresaka an'izany? Satria rehefa ilay hoe miresaka momba an'Andriamanitra zany tsika dia ilay hoe tsy ao intsony zany ilay fahatahorana an'Andriamanitra, tsy hita amin'ilay fiangonana intsony ny fahatahorana an'Andriamanitra na amin'ny vahoaka kristianina, fa lasa hoe resaka fombafomba fotsiny sisa. Sy resaka mafahazarana fotsiny sisa. Dia eo moa ny sasany zany amin'ny resaka hoe fiderana, amin'ny resaka hoe spectacle. Zany amin'ny resaka hoe concert évangélique. Any zany lasa ohatran'ny
Ohatran'ny lasa faninanana koa le izy eo amin'ny resaka kristianina fanaovana concert évangélika zany. Lasa zany ny zava-dehibe. De eo le émotion raisina amin'iny zany, émotion manome fifaliana ho an'ny nofo, ho an'ny fisainana, fa tsy mitondra fandesen-dahatra ho an'ny fo. Zay ny mazava-doza le izy. Ka am'zany rehetra zany voalazantsika zany de zao hoe ny olombelona zany tsy niova. Na de eo ary zany rehetrarehetra zany satria nahoana? Satria tsy vraie conversion le izy. Tsy tena hoe fandresen-dahatra le izy. Fa ny saina ny resy lahatra, fa ny fo tsy ao amin'Andriamanitra. Ny fo toritory sy fanahy mangorakorako izy Andriamanitra tsy mba ataoko tsinitsiny. Fa mbola feno faratsiana ny olona, feno fitaka, feno lainga, feno fiatsaram-belatsiana. Satria ny mpitondra fivavahana tsy manao ny asany. Sy teny soratra masina manao hoe asiako ny mpiandro izy de miaka ny ondry. De miaka tokoa nge ny ondry. Samy mandeha am'izay aleny eny daholo. Samy manao zay say-patany iny satria nahoana? Tsisy mpitondra fivavahana mitondra ho azy amin'le fahamarin'Andriamanitra amin'ny didiny sy ny fitsipiny. De samy manao zay say-patany avokoa ny zavatra rehetra satria le fahatahoran'Andriamanitra zany tsy tao amin'le fiangonana. De ty moa zavatra fandresantsika kely tamin'ny farany io fa alova akitsika mihitsy le toko sy andininy ao amin'ny Amosa toko 5 ny zavatra resahana eo. Amosa toko 5 raisitsika kely zay a. Amosa toko 5. Amosa toko 5 de vakitsika ny andininy 120 ka hatramin'ny 420. Andininy 120 ka hatramin'ny 420. Zao zany ny tenenin'ny tompo mikasika an'le ny ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana zao io. Araka le resahako teo manao hoe tsy eo intsony le fahatahorana an'Andriamanitra. Satria lasa hoe fahazarana fotsiny sy fombafomba fotsiny sisa. Ka rehefa zay zany ny zavatra misy de manao hoe tsy mihaino intsony Andriamanitra. Satria zavatra mahafinaritra ny fon'ny olona ny ataony fa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Andininy 120 ka hatramin'ny 420 de zao ny vaky ny teny. Alako, eny laviko ny andro firavoravonareo, ary tsy hoanitra kasitrahana amiko ny fivorianareo masina. Na dia ateranareo fanatitra dorana sy fanatitra hoanina zao, dia tsy sitrako izany. Ny zanak'omby mifahaterinao ho fanatim-pihavanana dia tsy ho jereko akory. Atsaharo ny finaonao niranareo fa maharenina, fa tsy mihaino ny faneon'ny lokanganareo aho. Ary aoka ny fitsarana analinalina tondrano ary ny fahamarinana rendrano tsy mety rehetra. Andriamanitra zay izy lasa manetsy tadiny Andriamanitra, halan'Andriamanitra io, halako eny laviko ny firavoravonareo ny andro fivavahana zany. Ary tsy hoanitra kasitrana amiko ny fivorianareo masina. Tsy akasitran'Andriamanitra. Satria milaza hoe vavaka amin'Andriamanitra nefa nahoana? Hoy Andriamanitra manao hoe raharay aho. Aiza zay ajako izy, raha tompo aiza zay tahotra ahy. Satria tsisy zay zavatra zay amin'le fiangonana. Na dia naterana fanatitra dorana sy fanatitra hoanina zao dia tsy sitrako izany. Na manatitra fanatitra any am-piangonana ary ianao, ninona asa soataonao amin'ny fiangonanao? Tsy akasitran'Andriamanitra zany. Andininy 720 atsara ny finaonao niranareo fa mahareninay, fa tsy mihaino ny fanen'ny lokanganareo. Zay le teneniko any am-piangonana zao lasa spectacle mihitsy ny resaka hoe hira évangélika zany. De tena hoe le hira zany lasa manana importance lehibe eo amin'ny fiangonana. Misy fandihizana ery aloha de misy lokanga, mozika, de ino ny redonanao. Satria zay ny malaza amin'izao fotoana izao amin'ny fiangonana évangélika rehetra de manao daholo na ny Madagasikara ary tonga zay. Fa le fanoloran-tena tanteraka zany tsy hita ao amin'le fiangonana. De hozy Andriamanitra, atsara ny finaonaona ny hiranareo fa maharenina. Ila araka le teneniko misy le spectacle tena hoe mahafinaritra be. Nefa le olona zany zay manao an'le spectacle évangélika
tsy mifanaraka am'izay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny ohatra ny Soratra Masina manao hoe aoka ny vehivavy ho lava volo, fa voninahitra ho an'ny vehivavy ny volo lava. De miteny ny Soratra Masina manao hoe rehefa mivavaka amin'Andriamanitra nareo vehivavy dia aoka ho saronana ny volonareo izy. Le mpihira eo nefany inona ny zavatra ataony? Manao kavina izy, sola izy, satria lamody le sola zany. Manao volo fohy kely izy zany fa tsy hoe sola volo fohy kely. Manao tatouage izy amin'ny tanany. De tena asiana ohatran'ny image écran géant be ao aorianany eo, dia asiana muzika ohatran'ny lantolanto dia hitarihana le émotion an'le olona zany zay mihaino, dia tena ohatran'ny hoe tena any an-danitra mihitsy sika zany, dia tena eo daholo ny olona miaraka amin'le téléphone dia asiana lumière kely daholo mihaino an'le. Dia hatrany am-piangonana zany tonga. Atsara ny finaonao nanira anareo fa mahareninao izy. Fa tsy mihaino ny faneno lokanganareo. Tsy mihaino ao Jehovah. Fa inona ny zavatra tokony hisy 4:7. Ary aoka ny fitsarana nalinalina toy ny rano. Ny fitsarana ny fahamarinana. Ary ny fahamarinana toy ny renirano tsy mety ritra. Zany ny zavatra angatan'Andriamanitra antsika. Aoka ny fahamarinana hozy izy toy ny renirano tsy mety ritra. Zany ny tokony misy amin'ny fiangonana. Fa tsy ohatrany hoe manafoka olona fotsiny, manafoka an'Andriamanitra, tsy siajana. Tsy manao an'Andriamanitra ho sérieux fa manao an'Andriamanitra ho kitoatoa. Dia izay foana izy. Ohatrany hoe Andriamanitra zany dia ohatrany hoe azo manipuler. Mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe le bon Dieu inoffensif qu'on manipule. Hoe azonao izay tianao anaovana azy Andriamanitra. Hoe tiako atao an'izao izy. Misy olona dia miteny rehefa mivavaka dia tsy manao azy hoe Andriamanitra intsony fa tonga dia tena intime be zany fandraikaiky. Papa, je t'aime, tiako ianao, papa. Zany. Satria izay zany lamody. Aiza le fanajana an'Andriamanitra. Na miresaka an' Jesosy koa ianao, dia ny fijery an' Jesosy dia hoe Jesosy le ohatran'ny omby kely iny. Zay ny resahana ny Kristy zany. Jesosy zazakely. Zany zavatra mahafinaritra ohatr' izany. Tsisy tsony le fanajana. Raha isika Malakia 1:5 araka le voalaza antsika teo hoe raharay izy, aiza zay ajany. Raha tompo izy, aiza zay tahotra azy. Malakia 1:5. Malakia 1:5. Zao ny vaky ny teny ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray aho, aiza zay ajako. Ary raha tompo aho, aiza zay tahotra ahy. Ho Jehovah tompony maro aminareo ry mpisorona izay manamavy ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no amanamavonay ny anaranao. Manamavy ny anaran'Andriamanitra. Dia rehefa miresaka an'io tsika, raha miresaka an'io zao hoe dia betsaka no miteny, aza mba mifampitsaratsara kely. Aza mba mifampiteniteny kely fa ny ianao jerena, dia izay mihitsy ny zavatra tenenina eto. Amin'inona no mavony ny anaranao? Teny izy, amin'inona koa ny amavony ny anarany? Manino ianao miteny? Zarantsika ny mandiny teny. Izay nge ny afatry le anjely voalohany eto. Matahory n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Aiza zay? Manome voninahitra n'Andriamanitra ve ianao? Antson'ilay anjely voalohany. Vokatry ny tsy fisian'ny mpitondra fivavahana izay mijoro amin'ny fahamarinana, mitondra ny vahoaka ho amin'ny fahamarinana, dia miaka ny ondry. Miaka ny ondry. Ny amin'ny sasany moa dia zao mihitsy ny amin'ny fiangonana. Sasany rehefa misy le fiangonana zany, dia hoe maty Andriamanitra, tsy misy mihitsy Andriamanitra. Ka raha misy ny fivavahana anankiray zany, hoe mandeha mivavaka izy,
dia zao ohatrany hoe expérience spirituelle fotsiny tedavina na resaka hoe code moral ohatrany hoe karazana expérience fotsiny zany ny tedavina na resaka hoe ara-moraly ny zavatra tedavina ihany dia moa le nyresantsika teo hoe lasa ohatrany hoe principe fotsiny sisa le izy le hoe fomban-drazana satria tia ny fiangonan-drazanay dia zay mivavaka amin'ity fiangonana ity dia zao no ataonay zay mahatonga le olona normal be le olona zany rehefa miady hevitra aminy ianao ka miteny ianao hoe tsy mety ange zao ataonareo zao tsy mety ange nataony fiangonana io tsy andro ny tompo ange andro ivavahanareo io dia zao no avalon'ireny olonireny aza mba mifampitsaratsara kely io ny fiangonan-drazanay zay indray mialatsiny am'le fitenenana misy milaza zay indray dia katolika iringirina zay tsisy mahozongozona finoana zay dia protestanta zay tsy miala zay dia adventiste zay fa zay miala ato dia miala misambo zay dia apokanay dahoana moa ny fitenenana ny anay pasteranay ihany ny sasa moa dia zay mihitsy hoe mianina amin'ny pasterana izy tsy le fahamarinanao amin'le fiangonana tsony zany tsy le fahamarinan'Andriamanitra tsony no rano fa ny anay indray dia pasterana fa raha tsy io pastera io tsy voavonjy zay ora olona zany ve ny ametrahantsika ny finoantsika hoe amin'ny olombelona amin'ny fiangonana fa tsy amin'Andriamanitra no apetratsika ny finoantsika mahavonjy atsika ve zay ka zay zany no mikasika an'iny ny zavatra fantatra zany dia zao hoe araka le tenenina teo hoe satria ny olona zany resaka ohatrany hoe ara-moraly sisa ny andehanany any am-piangonana resaka expérience ara-panany tedaviny any dia zao raha fitininy zay zavatra zay dia zao hoe tsisy antony tokony hoe inonan'Andriamanitra zany tsony ange na inona zany hoe fanjakan'Andriamanitra zay ho avy zany satria zay zavatra eto tany zany dia ampy le olombelona dia ny antony nahatonga n'izany rehetra zany dia satria very zany ilay fahatahorana an'Andriamanitra satria tsisy manaraka le tenin'Andriamanitra intsony ny olona tsisy manaja le didin'Andriamanitra intsony izay nefa zany no antony ity fanambarana le anjely voalohany ity ary amin'ny feo mahery ny tenenana zany manao hoe mahatahoranaandriamanitra ka ome voninahitra izy izay ny lesontsika indray zany tamin'ny tean'ity fa amin'ny manaraka tsika dia iresaka tsika le lafiny anankiroa le lafiny faharoa zany amin'le afatra le anjely voalohany mikasika an'le hoe miankofy eo amin'ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano io indray zany resantsika amin'ny lesona manaraka izany fa marana ny fotoantsika hivavaka voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany raha io misaotranao zay fa noho ny fahasoavanao dia afaka nianatra ny teninao zay sy nandinika izany tamin'ny tenin'io ity tsy amin'ny hery iray na fahatanjahana fa mifanainao rery ihany sorato ampony iray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay dia raina mandraka sy riva ny anaranao ray ary eo ka tsy mpianim-panadiny zay rehefa hopakatony teninao ny anaran'i Jesosy amen baibay daholo tsika tahin'Andriamanitra avokoa manaraka indray Ma